Dia tonga soa atao amin'ny fandaharana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ianao. Ny resahantsika anio zany dia ny lohateny mitondra ny hoe atao ahoana izany mpanao politika mahay izany. Izany hoe ny mpanao politika compétent. Efa nazavaiko teto zany tamin'ny fandaharana teo aloha ny momban'izany atao hoe atao ahoana izany mpandraharaha mahay izany. Amin'ity indray mitoraka ity indray zany dia ny mpanao politika mahay. Voalohany indrindra zany dia inona aloha ny atao hoe politika. Tsara ho fantatritsika vahoaka ny famaritana tsotsotra ny atao hoe politika. Amin'ny terme greka hoe politikos, zany hoe civilité hozy izy, zany hoe karazana organisation ao amin'ny société anankiray izay misy ny ataontsika hoe zany hoe fampiarana ny pouvoir. Amin'ny ankapobeny zany ny politika ao amin'ny fiarahamonina iray dia misy ny atao hoe constitution izay volavolain'ny mpitondra ao amin'ny société anankiray zany. Ary ny structure izay mitondra an'io politika io dia ao ny atao hoe méthode, ao ny atao hoe théorie ary ny pratika. Izany hoe misy zany ny firaiketan-tsoratra izay ataontsika hoe ao anatin'ny vinavina zany, dia misy ny fampiarana an'io vinavina io zany. Ny politika koa zany dia miankina betsaka amin'ny fampiarana ny vina izay natao ary eo amin'ny karazana fandanjalanjana ny zava-misy rehetra sy ny eo am-pelatanana ary ny zavatra azo ampiarina arakaraky ny zava-mitranga eo amin'ny fiarahamonina iray. Ary ny politika dia misy ny ataontsika hoe ny politika anatiny ary ny politika ivelany. Izany hoe ny politika anatiny dia izay karazana organisation atao ao anatin'ny tany iray, sy ny hoe politika externe, izany hoe ny fifanarahana amin'ny ivelany zany. Ny politika zany dia misy zavatra maro dia maro zany no miditra ao anatin'io atao hoe politika io. Ka isan'izany dia ny ekonomia na ny toe-karena, ao ihany koa ny droit na ny lalàna, ary ny sociologie na ny fiarahamonina. Fandrindrana an'izay karazan-javatra telo izay zany izay no atao hoe politika. Ary ny politika dia karazana ara izy io. Izany hoe misy karazany roa io ataontsika hoe ara io zany dia ny voalohany indrindra dia ny pratique du pouvoir na ny politique politicienne zany. Tsy afa-misaraka ao anatin'ny politika izay zavatra zay. Ary ao anatin'izay zany no misy an'ireo karazana parti politika ao amin'ny tany iray. Ary ao koa zany no misy izany ny ataontsika hoe lutte de pouvoir, zany hoe ny fiadiana seza zany. Ka ao anatin'ny politika ao amin'ny tany iray daholo ny fiadiana seza. Tsy azo hoe ho blamena
zany a io karaza zavatra io fa zavatra tsy maintsy misy io kanefa kosa zany a tsy tokony hoe io zany a no tena ibatoerana fa misy ihany koa zany a ny karazana politika faharoa dia ny politique de développement zany hoe ny politika ny fampandrosoana ka eo zany a ny toerany ataontsika hoe karazana vina izay apetraka ao amin'ny société anankiray izany hoe ny mpitondra izay tonga amin'ny toerana mahampitondra azy zany a dia tsy maintsy mametraka vina izy a mba ho tonga amin'izany atao hoe fampandrosoana izany a ny tany iray ka raha hoarina zany a ny hoe politika atsika ao Madagasikara dia mbola ny vina izay tena azo lazaina fa andrasan'ny sarambabem-bahoaka zany dia ny ataontsika hoe ny fiakaran'ny pouvoir d'achat na ny fiakaran'ny farim-piainan'ny vahoaka efa tratratsika ve zay tsy zaho angamba no afaka mamaly an'izay fa ny tsirairay izay mijery ahy eto no afaka mamaly an'izay nefa kosa tsy afaka kosa angamba hoe ao anatin'ny volana vitsivitsy izay nateo ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao angamba hoe mety atsapana an'izay fa isan'ny ataontsika hoe zany hoe ao anatin'ny objectif tokony hipetraka voalohany a izay fiakaran'ny fahafahan'ny vidin'ny vahoaka izay ao anatiny koa ny atao hoe paix sociale zany hoe ny fandriam-pahalemana sy ny fandriam-pahalemana izay misy eo amin'ny fiarahamonina ny serasera izay misy eo amin'ny fiarabelona rehetra rehetra efa tratra ve izay zavatra zay a tsy zaho angamba no amaly an'izay fa isika malagasy rehetra no afaka mamaly an'izay ka ataoko angamba fa any amin'ny fahatelo izany a ireo karazana infrastructure izay vinavinain'ny président de la république atsika dia ny fanatsarana ny tanàna ny industrialisation ao ihany koa ny karazana projet maro samihafa toy ny lalana sy ny projet maro samihafa amin'ny ataontsika hoe fanatsarana ny tontolo amin'ny ankapobeny satria mba apisy ny ataontsika hoe paix sociale dia tsy maintsy aloha zany a mitifitra an'io ataontsika hoe fiakaran'ny pouvoir d'achat ny vahoaka io izay angambany a no azoko lazaina amin'ny momban'ny ataontsika hoe zany hoe politique de développement zany hoe inona ny priorité hita zany tsika ny amin'ny hoe ohatraohatry ny ahoana izany atao hoe mpanao politika mahay mpanao politika compétent satria ny politika eran'izao tontolo izao dia miodikodina amin'ny zavatra nyresahako teo dia ny politique politicienne sy ny politique de développement ka raha iresaka profil zany sika ny ohatraohatry ny ahoana ny profil an'izany atao hoe mpanao politika compétent izany dia raha ny tantara eran'izao tontolo izao dia somary mampametra-panontaniana ny hoe maninona no misy anarana
miverimberina eran'izao tontolo izao ao am-bavan'ny olona rehetra ao amin'ny firenena iray. Maninona zany atao hoe John Kennedy zany no miverimberina amin'ny anaran'ny Américain. Maninona no tsy maty ao am-bavan'ny Américain zany zany John Kennedy zany. Maninona zany Lincoln zany. Maninona zany Martin Luther King zany no miverimberina ao amin'ny vavan'ny Américain. Nefa firifiry izay président nandalo teo zay, maninona ireo karazan'olona ireo no miverimberina. Zany hoe miverina tsy matin'ny lolo zany, misy zavatra ao anatin'izay profily zay. Misy talenta manokana amin'izany hoe maha-politisianina zany ao ambadikin'ireo olona izay tany saiko teo reo. Maninona zany hoe Nelson Mandela zany no tsy maty amin'ny bavan'ny Afrikanina. Maninona zany Paul Kagame zany no miverimberina ny anarana amin'izao fotoana izao kanefa dia firifiry ny président afrikanina nandalo teo. Maninona zany Napoléon zany no miverimberina amin'ny vavan'ny Frantsay, zany Mitterrand zany. Inona ny zavatra vitan'ireo mampiavaka azy amin'ny mpanao politika hafa de génération en génération? Inona no ambadik'ireo olona ireo? Ny charisme-dry Jacques Chirac. Inona ny finosin'izay zavatra rehetrarehetra izay? Maninona ny tany kely ohatran'ny Monaco io no averimberina ny anaran'izany hoe Princesse Grace zany, Princesse Grace de Monaco. Misy zavatra napetrany Kio Ramatoa io tao amin'io tanàna kely io, satria zany Monaco zany dia tanàna tsy fantatry zany tamin'ny andro taloha. Tanàna mbola ataontsika hoe zany hoe tao ambanin'ny domination an'ny Frantsay zany Monaco zany taloha. Fa napiditra tantara tao zany io ataontsika hoe Princesse Grace de Monaco io izay vedety amerikana. Grace Kelly ny tena nom de jeune fille fa nanambady ny Prince de Grimaldi izy zany dia nanomboka teo dia nalaza izany atao hoe tanàna kely atao hoe Monaco zany ary dia nanjary ny roborobo ny toe-karena. Ary maninona no andro efa misokatra ohatran'izao? Ny Prince Albert de Monaco mbola misy miarahaba eny an-dalana hoe Monseigneur, bonjour Monseigneur. Nefa amin'izao andro efa misokatra zao, misy antony ary mamim-bahoaka, misy antony. Tsy adala akory ny monégasque amin'izao fotoana izao ka hoe andro efa miratra zao ko mbola Monseigneur, Monseigneur. Misy zavatra entin'ireny olona ireny, misy qualité maromaro entin'ireny olona ireny. Dia telo ny zavatra mamaritra zany atao hoe profilina politisianina mahay zany, dia ao ny savoir, faharoa ny savoir faire, fahatelo ny savoir être. Ny savoir zany dia ny fahalalana amin'ny ankapobeny, ny bagage intellectuel anao zany, ny fianarana vitanao, zava-dehibe zay zavatra zay. Satria ny olona ho fehizinao koa dia olona izay tokony hafehy ny zavatra rehetra
ny andraikitra rehetra izay apetraka aminy. Ny savoir faire dia ny fahaizana ny manao ny karazana zany pratika sy ny laminasa rehetra rehetra, zany hoe ny pratique sur terrain zany, ny zavatra rehetra izay fantatrao tamin'ny fahaizana mampahalalana. Misy zavatra betsaka zany ny tafiditra ao anatin'izay hoe savoir faire zay dia ao ny expérience ary ao ny akingana amin'ny fanatanterahana ny zavatra tokony atao, ny drafitrasa izay tokony atao mba atongavana amin'ny ataontsika hoe zany hoe tanjona iray izay tiana hotratrarina amin'ny fampandrosoana. Ny savoir être dia ny hoe savoir être politicien, zava-dehibe zay zavatra zay. Misy zavatra maro dia maro zany ao anatin'izay, ao anatin'izany ny ataontsika hoe ny charisme, zany hoe ny fahaizana misarika ny olona manodidina anao, fahaizana misarika ny vahoaka mba ahatonga ny vahoaka ho resy lahatra amin'ny politika ny fampandrosoana izay apetraka ao. Zava-dehibe zay zavatra zay, satria raha ohatra ka betsaka ny atao hoe karazana contestation na fanoherana dia tokony ametra-panontaniana ihany zany ny mpanao politika iray. Misy zavatra tsy de tena mipetraka amin'ny laony, matoa betsaka ny fanoherana. Ao anatin'ny hoe charisme io ihany koa zany dia ny hoe présentation, ny endrika ty ivelany. Misy karazana influence ny BDP zay zavatra zay, kanefa tsy zato isan-jato koa nefa dia ny hoe ny endrika ty ivelany, tsy zato isan-jato fa satria ny endrika ivelany dia entina hisarihana ny vahoaka mba hanana karazana intérêt na hoe fisarihana ny amin'ny hoe ahafahanao zany mandresy lahatra. Izay zany ny ilana ny endrika ty ivelany. Zava-dehibe zay zavatra zay ohatra aty Amerique du Nord, izay hoe fahaizana misarika ny vahoaka mba ahamoramora ny fampitahan-kevitra, mba ahamoramora ny hoe karazana autorité izay apetraka hanatotosana ny drafitrasa zay tiana ho tanterahana. Kanefa araky ny teniko teo dia tsy zato isan-jato, satria eo lay mipetraka mantsy lay hoe za jerena dia manga ny lanitra. Ka amin'ny voalohany ny olona aloha dia mety voasarika amin'izay hoe za jerena dia manga ny lanitra zay, de mandeha ny fotoana dia eo no ahitan'ny vahoaka hoe mbola manga foana ve ny lanitra. Raha ohatra ka ny bika manendrika ao fotsiny no arentirentina oeran'io zany fa tsy de tena misy zavatra tena hoe misongadina any amin'ny fiainan'ny vahoaka, tsy misy zavatra tena hoe misongadina tsapan'ny vahoaka ny programa izay apetraka ao, dia mialefy izay hoe za jerena dia manga ny lanitra. Eo zany no tsy de tena mampitombona azy loatra. Fa raha ohatra ka hoe sady afaka misarika ny vahoaka ianao no mitondra ihany koa ny zavatra zay ahasoa azy dia eo zany nataontsika manomboka feno, ny ataontsika hoe zany hoe profil
an'izany atao hoe vrai politicien izany. Eo ihany koa ny zavatra adininy matetika zany amin'ny pays sous-développé, dia ny zava-dehibe dia ny créativité. Tao amin'io créativité na famoronan'io ao ihany no laklen'ny fampandrosoana rehetrarehetra nisy eran'izao tontolo izao. Fa ny politikan'ny ataontsika hoe fangalahantahaka na ny politikan'ny hoe manatotosa fotsiny drafitrasa ohatrin'ny teknisianina zany. Tsisy maratsy ny teknisianina, manam-pahaizana sy ny rehetrarehetra mpanatanteraka, fa ny zava-dehibe dia ny créativité, satria rehefa tany tsy manana any olona izay manana ny atao potentiel de créativité io dia mampametra-panontaniana ihany ny atongavana amin'izay atao hoe fampandrosoana tena izy izay. Satria ao anatin'io zavatra anankiroa ny tany saiko teo aloha teo ihany, ao ny tena lakle dia ny fiakaran'ny pouvoir d'achat ary ny paix sociale. Rehefa tsy misy an'io karazan-javatra roa io dia mampametra-panontaniana ihany ny hoe ahoana ny atongavana any amin'izany atao hoe fampandrosoana tena izy izany. Ao anatin'ny ataontsika hoe charisme-ny mpanao politika mahay, ny profil-ny mpanao politika compétent, dia izay fahaizana mandinika ny zava-misy sy ny fandrindrana ny zava-misy eo amin'ny vinanasa, ary ny fandrindrana an'izay vinanasa izay amin'ny hoe ahoana ny fomba natanterahana azy, inona sy inona daholo ireo karazana possibilité, ary ny hoe iza sy iza daholo ny olona mety afaka hiara-iasa atotosana an'izay atao hoe vinanasa izay mba azahoana ny vokatra izay andrasana. Tsy mora izay équilibre rehetrarehetra izay, tsy maintsy mi olona zany manana an'izay karazana talenta izay no afaka zany hanana an'izay ataontsika hoe profil-na mpanao politika mahay izay. Efa manana an'izay ve tsika amin'izao fotoana izao? Mbola apetrako ihany koa amintsika vahoaka malagasy ny valin'izay fanontaniana izay, satria raha ohatrin'ny aty Amerique du Nord ohatra izany atao hoe drafitrasa izany sy ny fametrahana ny olona hitantana eo amin'ny gouvernement, dia mazava ny azy ny vokatrandrasana, azo tsapaitanana ny azy ny vokatrandrasana, izany hoe nanome ny planification hoe tisy zany ny mpitondra, dia tsaraina daholo ireo ministra ireo zany membre ny gouvernement ireo hoe vita ve amin'ny antsipriany ny zavatra nandrasana taminy. Fanontaniana mipetraka ao Madagasikara dia ny hoe misy ve ny mpijery marina an'izay baromètre zay, raha mamerimberina ny fomba
fitantanana ty Amerique du Nord no tenako dia maro angamba mety ametra-panotaninany hoe aiza nitovizanao amin'ny Amerique du Nord. Tsy afaka hitovy zato isan-jato amin'ny Amerique du Nord isika, kanefa afaka makatahaka ny fomba natongavany teo amin'ny fahombiazana, satria ny azy dia izay hoe vokatra azo tsapain-tanana izay ny azy ny fantany. Rehefa misy ny zavatra rehetra atao dia ny hoe iny aiza ny vokatra, izay ihany ny fantany. Zany hoe ny politicienne zany dia tsy io no mibano amin'ny tany vaventy. Misy ny fiaditseza sy ny rehetrarehetra amin'ny tany vaventy, fa ny tena mibatoerana ny azy dia ny politique de développement, izay no mampandroso ny tany vaventy. Nga aiza ho aiza tsika zany amin'izay position izay. Ka tsetsasetsa tsy aritra mitondra ny anjara biriky koa amin'ny raharaham-pirenena. Eo amin'izay resaka hoe créativité izay dia tokony anana ny famoronana manokana ao aminy, tsy hitoviazany amin'ny firenena hafa ny firenena iray, vo izay vo atao hoe manana ny maha izy azy, ary atao hoe firenena afaka ho tonga amin'izany atao hoe fampandrosoana izany. Nandray ny ohatry ny Barea ny tenako teto amin'ny fandaharana zany Forêt Santé. Ny Barea dia ohatra velona amin'izany ataontsika hoe fampandrosoana izany, satria dia ao anatin'ny ataontsika hoe créativité reny. Nahita hevitra ny coach hoe aleo antsona daholy ny teratany izay mila ravinahitra ny velany. Izany hoe olona efa manana ny atao hoe expérience amin'ny hoe lalao iraisam-pirenena, olona efa manana ny ataontsika hoe profil amin'izany hoe joueur de football professionnel zany, dia ny fikojany, ny vatana, ny sainy ary ny fanahy nahatonga azy ho joueur professionnel. Zava-dehibe izay zavatra izay, satria raha vatana fotsiny tsy mitotosa amin'izany hoe lalao avolenta izany, fa tsy maintsy ao ny filaminantsaina ary ny fahaizana, ary ao koa ny fanahy entina amin'izany zavatra zany. Zay ilay teneniko hoe savoir faire et savoir être. Manana n'izay profil izay fetsika amin'izao fotoana izao. Asa mbola miandry kosa gambontsika zany ny atao hoe vokatra, satria mbola tsy azo hitsarana angambana zato isan-jato amin'izao fotoana izao ny hoe vokatra andrasana amin'ny firafitry ny gouvernementantsika amin'izao fotoana izao. Kanefa ilay ataontsika hoe équilibre tsy maintsy mipetraka, izay mba hampisy ny paix sociale izay nofaritako teo, ary ny fiakaran'ny pouvoir d'achat, zava-dehibe izay zavatra anankiroa izay andehanana ny amin'ny ataontsika hoe fampandrosoana tena izy. Ka ny créativité izay
nolazaiko teo dia ao anatin'ny ataontsika hoe zavatra maha izy azy atsika dia ny fihavanana. Ka rehefa fihavanana tena izy no lazaina dia ny fihavanantsika malagasy manerana ny nosy, satria efa naverimberiko ihany fa iray isika malagasy ao anatin'ny fahasamihafana. Ka izay fahasamihafana izay dia tsy maintsy jerevana amin'ny antsipiriany indray, ary jerevana amin'ny antsipiriany ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina. Fanamby angamba io izay apetraka amin'ny manam-pahaizana malagasy, satria io resaka io zany dia créativité any malagasy, satria isika malagasy ihany no afaka amaha ny olana ao amintsika malagasy, isika samy isika. Ka ao anatin'io créativité io dia ny marimaritra iraisana amin'izay hoe malagasy tokana, kanefa misy isan-karazany tokana, kanefa ao anatin'ny fahasamihafana. Ao zany no mila jerevana akaiky dia akaiky, satria ao anatin'ny profilany politisianina mahay mitondra dia izay ataontsika hoe équilibre zay, mahay ny équilibre ny eo amin'ny fiarahamonina, mahay ny équilibre ny eo amin'ny fampandrosoana, mahay ny équilibre ny amin'ny fitazoman'ny toerany, mahay ny équilibre ny andaminana ny olona manodidina azy. Izany hoe ilay mpanao politika rehetra ny tany saiko teo zay, ny mpanao politika ny ivelan'izay dia presque olona nahafeno an'izay karazana équilibre zay. Ka apetrako amintsika malagasy tsy vaky volo, ny malagasy mpanao politika, izay karazana équilibre zay efa misy ve izay. Tiako tsindrina ny fampihavana-pirenena izany io no créativité izay tokony petraka, izay mahatafavoaka an'io, izay politisianina mahatafavoaka an'io dia politisianina izay hipetraka amin'ny tantara.